Atreto dia mbola tsy manana ny candidat narotsany amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Ny avy amin'ny ankola Firavalomanana nanomboka omaly nitoy tamin'ity andro androany ity dia nisy ny fivoriana mihidy izay tanterahany Ankolafy. Araka izany dia inona fa zava-dehibe no tapahana ao anatin'izay fivoriana mihidy izay ary hoentina izy ireo ihany koa any amin'ny filoha mpanorona ny antoko tim dia ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana hiazo any Afrika Atsimo tsy ho ela. Araka izany ireto délégation ireto Volaravoavy sy Tsirako Tarsan. Isan'ny feonana tampony izay arahan'ny mpitarika ny Ankolafy Ravalomanana avy eto Madagasikara sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny sabotsy sy alahady ho avy izao. Ary ao aoriana io vao handray ny fanapahan-kevitra momba ny raharaham-pirenena sy ny fifidianana Andriamatoa Marc Ravalomanana araka ny taritra izay nentin'Andriamatoa Mamy Rakotoavelo androany teny Belair teny Pandrana. Araka ny fankatahan'ny président Ravalomanana sy ny fankatahana ihany koa dia ety aminay mpikambana province Ravalomanana eto Madagasikara dia hoe misy ny fionana tampony miaraka amin'ny président Ravalomanana raha mpitso sabotsy sy raha afaka mpitso alahady jerena ny toetra ara-politika izay misy eto Madagasikara sy ny fanapahan-kevitra izay raisiny province Ravalomanana manoloana izay situation politika misy eto Madagasikara izay. Teny ela be teo moa izy dia nilaza izy fa tazona ny teny hatrafarany hatreto aloha izany hoe tsy hanolotra candidat ny président Ravalomanana raha tsy tonga eto toerana. Mbola ifampidinina moa izany rehetrarehetra izany dia hita ihany fanapahan-kevitra farany laza moa izany fa rehefa avy aminay any Afrika Atsimo dia andray ny fanapahan-kevitra tena farany dia mbola hiditra mivantana eto amin'ny Belair indray amin'izay fotoana izay. Raha nanontaniana mikasika ny filatsaham-kofidiana ho filoham-pirenena anan'ny Dr Jean-Louis Robinson izay ministra ny fahasalamana sy ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny fitondrana Ravalomanana Andriamatoa Mamy Rakotoavelo dia toy izao ny valinteniny. Tsy manam-hevitra raha hitany fa mety hanana toerany amin'izany fifidianana izany izy dia anjara ny mieritreretra an'izay fa tsy hanao komanteera mikasika an'izay province Ravalomanana. Momba ny FFKM dia nanamafy ny Ankolafy Ravalomanana fa vonina andray anjara amin'ny fionana izay karakarain'izy ireo. Vonina ny province Ravalomanana raha ohatra ka vahaolana hitondra amin'ny fivoarana amin'izao crise politique izao no entin'ny FFKM dia vonina hatrany ny province Ravalomanana raha tsy zao ny province Ravalomanana nazy izany efa nangataka mihitsy ny province Ravalomanana nangataka maray aman-dreny am-panahy FFKM ireo mandray ny andraikitra maray aman-dreny am-panahy izany ampiona an'ireo hery politika sy hery ara-toe-pirenena ary hery sosialy eto amin'ny tany sy ny firenena mba hitady tena vahaolana marina fa raha izao no zava-misy eto Madagasikara dia sarota ihany ino hoe hisy fifidianana madio mangarahara ary milamina sy ekeny rehetra eto Madagasikara amin'ny volana Jolay sy amin'ny volana Septambra ho avy izao. Raha hiverenana ny momba ny fandehanan'ny Ankolafy Ravalomanana any Afrika Atsimo araka ny vaovao voaray dia délégation mafonja no hanangaram-pitso ka ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement sy ny parlementaire no hanao ny dinika miaraka amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ao anatin'izany.